faly miarabantsika rehetra tafahoana somatsara indray eto amin'ity vidéo ity. Mitsangatsangana ty anala ty dia mahatsiaro tantara anankiray angano, tantaran'ny Ampondra, tigra ary ny liona. Ny liona mpanjaka be ny bibidia any anala, ny tigra malaza amin'ny fahaizana mandinika, farany tantsaina sy fahaizana mandalina. Ny Ampondra moa amin'ny Ampondra azy dia izay Ampondra zay sokajiana ho isan'ny biby domelina batobato. Indray andro rehefa tany anala dia nahatazana ny tigra ny Ampondra ka niantso eo tigra ambingy ainga le dia noho tonga teo akaiky ny tigra dia hoy ny Ampondra taminy jereo ane mahafinaritra ery, mangamanga ny bozaka. Gaga ny tigra dia teny hoe ory Ampondra, aiza zay bozaka mangamanga eo fa bozaka maitsomaitso io. Dia nifanditra teo ary ireto biby anankiroa. Ny Ampondra ngizingizina, ziriziry tamin'ny heviny fa manga ny bozaka. Moa ny tigra indray miezaka arak'izay azony atao nandresy lahatra ny Ampondra mba anaiky hoe maitso ny bozaka. Ela nifanditra teo ireto biby anankiroa dia farany tapa-kevitra ary ny Ampondra fa ndeha hitady ny liona mpanjakan'ny bibidia an-tanin'ny heviny. Vao nahatazana ny liona izy tery nakasasatra potikazo dia avy hatrany dia niteny hoe saratotra ianao ry mpanjaka. Avy nifamaly tatsy ny tigra sy iza satria ny tigra milaza fa maitso ny bozaka moa izaho milaza fa manga ka te anontany hevitra ao ary mpanjaka. Moa manga araka ny teniko ny bozaka sa maitso. Dia namaly avy hatrany ny liona nilaza hoe ianao ny marina manga ny bozaka. Vitakafaliana ary ny Ampondra dia niangavy an-tanandroa ny liona mba hanasazy ny tigra. Dia niteny ny liona ao fa omeko sazy mafy dia mafy izy tsy azo hiteny mandritra ny 5 taona. Omay nientakafaliana ny Ampondra lasa niazakazaka nitady ny tigra ka voatazany ny tigra dia hoy izy niorakoraka or tigra marina ny hevitro fa ny anao ny diso. Nahita ny mpanjakan'ny bibidia rehetra mpanjakatsika dia nilaza izy fa manga ny bozaka araky ny filazako fa tsy mitovy amin'ny filazanao. Noho izany dia manasazy anao izy ary sazy mafy dia mafy ny omeny dia tsy mahazo miteny ianao mandritra ny 5 taona. Gaga sy talanjona ny tigra nandray izany fa nanaiky satria didy avy amin'ny mpanjaka le izy. Fa tsy nionona teo izy dia lasa ary ny tigra mitady ny liona tany anaty ala tany ka rehefa nahita ny liona izy dia nanontany liona hoe tarantitra ianao ry mpanjaka, henoko ny sazy nomenao ahy tantarain'ny Ampondra, ekeko satria sazy avy aminao mpanjaka fa raha azo atao hoe tompoko dia mba te hangataka fanazavana ny anton'izay tsy nakasarotra. Ny liona nanazava hoe ny antony dia satria te hanome lesona ny tigra izy. Gaga hoy izy mantsy ny tigra nandrefa lany fotoana ny ady hevitra tamin'izay Ampondra ianao amin'izay resaka tsisy dikany akory, resaka lokona bozaka no nandanianao fotoana. Manga sa maitso, marina ny ianao maitso ny lokony bozaka fa izao efa hitanao fantatrao fa ny Ampondra tsy nanana hevitra afa-tsy ny bata fandresena ka tsy sokatra tsony tamin'ny fanazavanao tamin'ny hevitry ny hafa fa nizingizina tamin'ny heviny. Dia izay nahagaga ianao biby lalim-pandiniana afaka ampisaina ohatran'io nandany fotoana. Izay nahatonga nanome sazy mafy be anao ahafahanao mandinika ho lesona amin'ny fotoana manaraka. Farana eto ny tantara mazava dia mazava ny hafatra tiana ampitaina amintsika hoe rehefa misy olona tsy mitovy amintsika tsy hevitra io fa ny hevitra samy manana ny azy fa le fomba fiadikevitra. Indraindray misy olona mizingizina amin'ny heviny tsy vonina indray ny hevitry ny hafa mihitsy ary tsy vonina handinika ny zava-misy fa manao bontolo be amin'izay hevitra zay dia hozy izy ny mpanjaka ny fahendrena hoe tsy misy dikany ary fotoam-berimaina ny fiadikevitra aminy fa aleo mangina, ny mangina koa hony volamena. Saotra antsika rehetra ary ho amin'ny manaraka indray.